Miditra tsikelikely amin'ny vanim-potoana mafana isika, raha dia izany aza dia tsy mbola ao anatin'ny fahavaratra akory. Ny mahakasika indrindra ny toetr'andro no hitanteriny vola ravoafy sy tsirira kotorson anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana manasara taona na lohataona ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, araka nambarany teo anivon'ny sampandràra misahana amin'ny famantarana ny toetr'andro. Any amin'ny volana oktobra vao miditra ny vanim-potoam-pahavaratra ary isy ny orana voalohany raha ny fanazavana. Io le vanim-potoana midirantsika mankany fahavaratra. Amin'izao zany tsika miandry le orana manasara taona. Any tokony izy io any amin'ny tapatapaky ny volana oktobra. Any 15 ny volana oktobra zany mety ho lasa aloha nefa io, mety ho tara kely ary tsy tonga dia hoe eran'i Madagasikara mahazo anazy fa mandeha isaky ny toerana. Ohatra hoe any faritra tsy avaratra andrefa Madagasikara ohatra no mahazo voalohany, ohatra hoe any Maintirano, any amin'ny Morondava, Majunga, dia mitatra tsikelikely makaty Antananarivo le izy zay vao mahenika ny Madagasikara le manontolo. Ambany kokoa ny maripana ny maraina sy hariva fa mafana kosa ny atoandro. Tamin'ity 20 septambra ity ohatra dia 12 degré ny maripana ambany indrindra ary 13 degré ny ambony indrindra. Ho an'ny Mahajanga dia 17 degré hatramin'ny 13 degré ny maripana ary 9 hatramin'ny 20 degré kosa ny ao Antsirabe. Amin'izao aloha tsy misy mihitsy le hoe anomalie fa normal tsara aloha ny toetr'androntsika amin'le io mofona moa nefa natsiditsidika hoe amin'ny vanim-potoana manasara taona ohatr'izao mbola mivadibadika ihany ny toetr'andro, indrindra amin'ity volana septambra ity mbola misy ihany mangatsiaka indrindra fa maraina araka ny lazainao teo. Ny tena nampangatsiaka ny tamin'ny farany herinandro ohatra no resaky manokana ny tany Antsirabe nisy zavona be. Latsaka hatrany amin'ny 2 degré mihitsy ny ambany indrindra nefa dia tafakatra hatrany amin'ny 30 degré ihany ny ambony indrindra rehefa avy eo. Sarotra ihany aloha mihena amin'izay zavatra izay moins 1 degré maraina dia 30 degré ny ambony indrindra fa mitandrina foana zany amin'ny mivalana aretina sy ohatr'izany ny gripa dia izay. Mikasika ny rivo-doza mety handalo eto amintsika indray amin'ny vanim-potoam-pahavaratra dia mbola tsy voafaritra aloha hatreto nisany. Fa efa fantatra kosa amin'izao fotoana izao ny anarana omenan'ny rivo-doza izay handalo ny fotoam-pahavaratra. Anarana rivo-doza roa no nomen'i Madagasikara dia i Diamondra sy Quenelle.